Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakasika tompoko. Indray zany fifalianay ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay raha afaka manantona anao amin'izao marain'izao indray. Matsiaro ny fitahinao anay tamin'ny aliny, nanionao ny herinao ary teny menao maraina vaovao tokoa. Reto nofidinao tao anatin'ny maro, nofoazonao indray ka tafahoana aminao. Iompo iompanahy, ametraka anao eo amin'ny toera saisa fiandriananao, ka mivonaitra anao, isaotra anao. Makasitraka tokoa Jesosy. Saotra anao amin'ny fiandriaman'nytolo izay satria mbola manana anjara aminao izay ao amin'ny fanjakanao noho ny amin'ny fitiavanao amin'ny tamin'ny namerenanao anay indray ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra feno. Saotra betsaka Jesosy, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra be famindrapo ianao, ary tsy tiana ho very amin'ny lalana diso izay izoranay izay ka miala nenina mandrakariva ianao ary nafonao hatramin'ny hainao ary tsy avelanao raha tsy ahita ny fanjakany lanitra. Anio ary dia mbola manoro lalana anay indray ianao, amerenana anay indray ho eo aminao, ahitanay sy atsapanay ny fahatsaranao. Dia masiny ny fotoana rehetra Jesosy, masiny ny tokantrano izay mampetrano anao, tonono eo ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao, ary mba vaingony fony amam-panahy, mba ho tena tany lonaka feno andray ny afatrao ary anaraka an'izany atsakany sy andavany. Mpanomponao nitondra ny afatra dia mametraka ny fiainako eo am-pelatananao hatrany. Mankasitraka tompo malalo, amin'ny anaranao feno angatanay an'izany. Alleluia, amen. Dia mpifialiana hitandriavana no iarabanantsika ary hanonana hatrany ny fahasoavana mba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky asan'ny apôstôly toko 7:5-10 sy 20 no andeha angalatsika ny vatsy izao marain'izao. Asan'ny apôstôly toko 7:5-10 sy 20. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny manao hoe: vahoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan-jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny apetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Amen. Paikio nomeny Jesosy any Ananiasy izany teny izany riavana, da naniraka azy izy ho any amin'ny Saoly. Raha tsora tokoa mantsy dia lehilahy tsy misy ilavana azy ity Saoly ity, satria mba nisy firetana ihany tao anatiny, mba nisy hafanapo ihany tao anatiny, mba nisy tanjona ihany tao anatiny, fa tanjona tena ratsy tanteraka. Ratsy satria maro ireo andin-tsoratra masina milaza an'izany, mitanisa toetra ratsy izay miaina izany lehilahy izany. Raha tsy ilaza afa-tsy izay fotsiny tsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:17 manao hoe: fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana, ka nidirany isa-tokantrano sady nosarehany na ny lehilahy na ny vehivavy, ka nataony hatramin'ny maizina. Ary manambara ihany koa izany fa tsy olokolom-poana i Saoly, satria tsy afaka nihiditra ny antranon'olona toy izany fotsiny izy, ka tonga dia abdiatra raha tsy efa nanana fahefana ambony. Fa i Saoly manana izany fahefana izany tamin'ny fotoana izany. Ary tsy vitany hoe nampiditra olona any am-pigadrana fotsiny izy, fa mampahory mafy ny fiangonana. Any amin'ny Galatiana ny toko 1:13 any dia izy indray no mijoro vavolombelona, ka hoy izy hoe: fa efa renareo ny toetro fahiny tamin'ny fivavahana jiosy, fa nanenjika fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka mandrava azy. Izany hoe olona mpandrava fiangonana, mpandrava fivavahana nge izany ity Saoly ity. Ary mbola misy ihany koa any amin'ny Timoty 1 toko 1:17 fa hoy ny voalaza hoe: dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory. Ry havako isany, mpiteny ratsy sady mpanenjika, fa niova satria nifanena tamin'i Jesosy. Itsoka eo anivon'ny tokantranontsika tsirairay avy any ny rivotra izany fiovana izany, ka ho fiovanao aminy fahatsarana
tanteraka mianjaka ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ary izay no tonga antsika ifampitaiza hoe andao re olona ampitomboana amin'izay ny fotoana ivavahana. Andao ampitomboana ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra fa minoy ianao fa ho anatin'izany fitomboana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra izany tsy maintsy iaona amin'Andriamanitra isika. Ary na iza no miaona amin'i Jesosy dia tsy maintsy miova izy. Pirofo azo sapahitanana anke izany, i Saoly niaona tamin'Andriamanitra, niova tanteraka ny fiainany. Ary andao isika hitolona-bavaka ho an'ireo fianakaviantsika ireo, fa mba fa ny vokatry ny vavaka ataontsika iaona hifanina amin'i Jesosy ireo, ary tsy maintsy hitondra fiovana ho an'izy ireo izany. Tsy maintsy miova satria efa nomena Jesosy engeny fa efa narehitra any an-danitra sy ety an-tany, ary midika an'izany amin'ny fotoana hifaninan'i Jesosy amin'ilay olona dia tonga mikarapoka izy. Ary no mikarapoka tamin'ny tany Saoly satria nisy devoly tao anatiny, satria ange devoly nampiteny ratsy azy, devoly no mahatonga azy andrava fiangonany. Ka raha vao mifanina tamin'i Jesosy dia tsy nazaka ilay fanan'Andriamanitra ny devoly tao anatiny dia nikarapoka tamin'ny tany izy. Ary izay ry havana ilazana amintsika hoe tandremo sao misy mpiara-mivavaka mikasa andrava fiangonana, tandremo fa ny fanahy izy tao anatin'ny Saoly taloha izany, ary tsy maintsy mikarapoka ny hafarany na ho ela na ho haingana. Ary dia anjarantsika ny mivavaka ho an'izany olona izany. Tsy misy olona, tsy ny olona maditra na manana zanaka maditra ihany tiany Jesosy ho vaina nefa ry havana, fa na dia isika tsirairay io ihany koa aza tia hanovanao Jesosy satria mbola be da be ny fiainantsika, ny fihetsintsika, ny fitenintsika, ny fisainantsika. Mbola be da be no mila fiovana. Enina dia io resaka fahamatorantsika ara-panahy io aza. Mbetika te hivavaka, mbetika tsy te hivavaka, mbetika te hanompo, mbetika tsy te hanompo, mbetika tena tsapanao ny lanjan'izany hoe fiainam-panahy izany, fa mbetika kosa nefa tsy rarahinao. Tadio anefa fa rehefa ara-panahy ingeny mahatonga ny olona tampotampoka eo tsy hita io tampotampoka ihany koa anefa dia iny fa mipotra mivavaka, ary dia tonga aloha be indray amin'ny fotoanim-bavaka izay. Ry havana, ianao miaina io tsy tian'Andriamanitra hiembotra intsony ianao. Tian'Andriamanitra hirehatra be ianao amin'izao fanarahana azy izao. Ary izay no mahatonga antsika ilaza hoe na inona sehatra tiantsika hiova dia avy amin'ny lalan'ny Tompo. Ny toetrantsika ve? Ny toetra ny ankonantsika ve? Ny fiangonantsika ve? Tsaroa fa ny faninany amin'i Jesosy ihany no mampiova azy. Isika aza mieritreritra ny hampiova olona zany, fa Andriamanitra ihany no manova olona. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny Jeremia 3:7-7 hoe no mahova ny hodiny ho an'ny Etiopiana. Etiopiana dia mainty hoditra, fa tsy possible izany hoe ho lasa fotsy izany. Taditsika angamba fa nisy mpanakanto malaza iray niezaka nanova ny volokodiny izay mainty ho lasa fotsy, fa tena nampy be taty aoriana ny hafarany. Fa lehilahy tsy misaraka amin'ny elo eran-tany satria mitady hanohitra ny lojika napetrak'Andriamanitra. Satria tokoa ve nalaza? Satria ve be vola dia mitady hifaninana amin'Andriamanitra? Fantatsika rehetra ny hafarany fa tsy samy seho masoandro intsony izy. May manova ny sora ny vany leopara, fa raha izany dia may manova ny tenanareo ianareo hoy ny Baiboly. Ry havana, eo amin'ny resehatra mampiravoravo tanananao ireny, mandehana mandohalika mivavaka. Ka dia manaroatra ny tenako etona hoe miteny hoe atao fiainana mihitsy ry izany mandohalika mivavaka izany, fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy hifanina amin'i Jesosy ianao, satria raha ianao no manesy tena amin'ny alalan'ny mivavaka dia tsy maintsy misandratra ny voninahitr'Andriamanitra ary dia hihetsika amin'izay Jesosy. Iza moa no mieritreritra fa i Saoly ho lasa Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy Tompo? Misy afaka nieritreritra ve? Alainy satokantrano vehivavy na lehilahy dia gadrainy, potehany fiangonany, potehany ratsy be, dia iza
no afaka hieritreritra fa indray andro any ho lasa mpitory teny filazantsara matanjaka eran-tany izany Saoly zany. Iza no matanteraka an'izany? Ry havana, mila fivany eo amin'ny fiainanao va ianao? Mila fivany eo amin'ny ankonanao va ianao? Na amin'ny sehatriny izany na amin'ny sehatriny, izao amin'ny alala mivavaka ny fanenany amin'ny Jesosy, fa tsy maintsy isy fiovana satria tsy maintsy hikarapoka amin'ny tany ilay ratsy, ary hitsangana olom-baovao ianao sy ny ankonanao amin'izany fotoana izay. Voa ny voalaza an' Jesosy hoe ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho ain'ny olona kanefa kosa ain'Andriamanitra. Andao re hitady an'Andriamanitra hatrany isika hifanena aminy, ary hanova ny fiainantsika sy ny ankonantsika Jesosy Kristy Tompo. Ary ao anatin'izay dia anisany ho lasa olom-baovao ianao, ka tsy maintsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra, ilay nomanin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Amen. Dia Lazara voninahitra hatrany mbola isaoranay ianao Jesosy, sy mankasitraka satria tena tsapanay mihitsy fa tena miezaka mihitsy ianao mitady anay izay very ao anaty fahotanao. Androany ianao dia mampatsiahy anay indray, fa raha mifanena aminao izay dia tsy maintsy miova ny aminay iray manontolo, ary tsy maintsy miala atao anatinay ilay ratsy satria tsy afaka iray aminao mihitsy masina loatra mantsy ianao. Ary izay indrindra nefa nanavotanao anay tamin'ny namonjy anao ny ainao teo anao ny azo fijaliana, nandravina ilay lavaka izay mampisaraka anay amin'ilay Andriamanitra ray. Fa vitanao ny fihavanana Jesosy, anjaranay sisa mitodika mitady anao, hifanena aminao, mba hiaina amin'ilay fanovana vaovao izay heveranao sy mieritreretinao ho anay tsirairay avy. Anio ary raha makivaky ny tontolo andro ny vahoakanao, dia ataovy matsapa alohan'ny voany ao an-tokantrano fa ianao no tedaviny, ary hifanena aminao izy. Ka rehefa tafaray aminao izy dia hanavao ny fanoloran-tena indray, ka hanompo anao mandrakizay. Ka na izy androany no hanavao an'izay fanoloran-tena zany, raha izy Jesosy malala ho voninahitry ny anaranao. Dia mankasitraka feny Jesosy, mankatela ary dia mametraka ny tsirairay ao ambany fitahinao sy ny fahatsaranao i mpanomponao, ary amononanao anazy hatrany nijotranao masina, ka hitenenanao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, efa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra izanareo amin'ny finoana mandrakizay. Izy no miteny aminao hoe aza matahotra fa ombanao aza matahotra fa tsy maintsy miova ho amin'ny fahatsarana ianao, na amin'ny fahasalamana io na amin'ny fainam-ponoana zany, eny ny ankonanao iray manontolo iova tokoa. Ho voninahitra Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy eo. Aleloia. Amen.